Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. VAOVAO, faux shampoing citron, papaye Ismon, am sachet stavagny. Manolotra anao ny vaovao. Mbola tsy mazavatra eto ny fizotry ny fampiavana-pirenena hatramin'izao. Samy maneho ny heviny ny filoham-pirenena, ny FFM sy ny lehibe any antoko-finoana. Mitetina 10 miliara ariary mahery amin'ny teti-bola-panjakana isana ny fampiavana-pirenena ho an'ny androm-panjakana ara-dalàna. Nahita am-piakarana ny vidikazo hatramin'ny fiafaran'ny taona 2014 farany teo. Ireo azy fandrafetana sy ny fanaovana trano no tena voakasika izay fiakarana izay. Tafakatra 500 ka hatramin'ny 500 ny vidin'ny akany izay any fotony. Manambana ny tokona indray ireo mpianatra eny Ankatso ny alatsinainy izao raha toka niakatra fitsarana iberizany alakamisy teo. 10,000 ireo trabona no ny fiakarana rano eto Antananarivo renivohitra ankehitriny. Ahina ny anozy jajandrefana sy habita tafika. Manampitrotraka ny fiakarana rano ny fahasimban'ny lalana izay tsy misy fanaovana suivi hoy ny ministry ny asa vavety Roland Atsiraka. Tsy afa-doza Frantsa atao aorianan'ny nahafatesan'ny sherifa sy ny namany satria mbola mitoy ny hetsika fampiroroana ataon'ny Al-Qaïda any Yemen amin'izao fotoana izao. Mitantara ny zava-misy amin'ny pare amin'izao ny Anara Barson, teratany malagasy monina ny toerana. Ny andindinina vitrana. Soc à vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Leftmate, Anoussat.
Ankafaliana trano tompo kilasy vavy ny tsidiako ny tokantrano amin'izao sabotsy arivo izao miarabanao ary manasanao indray anaraka ny fampahalamba eto amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany isantarantsika ny fiarahana amin'ny ity anio ity mbola manjavazavatra any hatreto izay tena hanao ny fampihavanam-pirenena ifandritan'ireo hery sy vondrona natao ikarakara izany. Andany ny filoham-pirenena mbola nanamafy hatrany fa izy no hitarika sy handrindra izany fampihavanam-pirenena izany miaraka amin'ny FFKM. Etsakilany kosa ny FFKM manana mafy ny toeran'izy ireo ao anatin'ny fitariana izay fampihavanam-pirenena izay. Na izany azy na ny heviny ihany koa ireo lehibe ny antokony ho nafa ankoatr'ireo ao anatin'ny FFKM fanadinina hoentin'ny herin'ny rabary. No mafisin'ny filoham-pirenena Era-Jonary-Mampianina omaly fa ny tenany no hitarika ny fampihavana-pirenena. Ny zava-nisy ny tovilarana tamin'ireo filoha teo aloha 4 amin'ny rahalahy ny filoham-pirenena teny amin'ny CCI Vato tamin'ny 20 ny volana Desambra teo. Isan'ireo nampihavanana. Toy tsy misy drafitra mazava mipetraka nefa tsikaritra fa difitra tanteraka ny FFM. Izy ireo izay androm-panjakana ara-dalàna nanokanana vola maherin'ny 10 miliara ariary ao amin'ny teti-bola-panjakana isahana ny fampihavana-pirenena. Tsy mbola hita mivaingana ihany koa hatreto izay tena asa vitan'izy ireo ary isan'ny azon'izy ireo kiana hatrany izany. Tsy afa-miala amin'ny FFM ny atongavana amin'izany fampihavana-pirenena izany raha tena anao ny fanjakana hoy ny mpikambana FFM iray. Fampihavana-pirenena tsy vitany hoe fampiarahaba fanalama dia vita fa misy zavatra tokony hojerena voaresaka tao ny resaka fiovana lehibe, ny resaka fintsara-pahefana, ny resaka refondation, ao ny resaka fanomezana na ny indemnisation ny victime. Zany tsisy rafitra mahavita an'izany afa-tsy ny FFM, ny resaka amnistia ny FFM no manao an'izany. Voaresaka trany fa ny FFKM no tena tompon'ny asa rehetra amin'ity fampihavana-pirenena ity. Tsy nisy resaka kosa ny momba ireo atokom-ponoana hafa sy ireo fiangonana samihafa manana pino anarivony maro eto Madagasikara. Nolazain'ny mpitarika ny apokalipsy ihany koa fa tsy nanisy olana amin'izany izy ireo. Le izy zany raha ohatra hoe ny fiangonana rehetra kokeny ianao le fampihavana-pirenena dia lasa misaboritaka fa ny tonga amin'ilay fitenenany hoe mananjoky afaka olan-teny dia mananjandry afaka olan-entana dia fa tsy mieritreritra an'izany hoe voilika izany mihitsy ny fiangonana hafa zany fa efa tsodranomena an'izareo ray aman-dreny be zany izy. Mbola tantara mitoy arak'izany ity resaka fampihavana-pirenena ity. Ny FFM manao izany amin'izay hitany fa mety. Ny filoha-pirenena sy ny FFKM kosa efa nanomboka tamin'ny fampiaonana ireo filoha 10 rahalahy. Omaly teny avoaloha tsikaritra fa tsy nisy solontenan'ny lehibe mpiangonana avy amin'ny finoana silamo nanatrika ny fampiarahana tratry ny taona. Momba ny fampihavana-pirenena andrasana izay ho votoatin'ny fiaonana amin'ny 17 volana Janoary. Fa mikasika ny lanonana izay notanterana teny amin'ny lapan'ny Avoloha omaly, isan'ny nampiavaka io lanonana io natratrarana ny taona vaovao teny Avoloha ny haingon'ireo andriambavilanitra tamin'ity taona ity, ny loko manga sy fotsy nisongadina teo amin'ireo fitafin'ireo vahiny, trangana namarika ny fifampiarabana tratry ny taona natao teny Avoloha ihany koa, ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana natao andapa voafetra tanteraka ny fifandraisana, tsy afaka nampita vaovao tamin'ny alalan'ny finday ireo mpanao gazety avy amin'ny orinasa tsy miankina fanadiny sitraka Ravony Arsan. Sationany amin'ny fanoatoanana ny fanangonam-baovao sy ny fakana sary teny Avoloha ihany ireo. Nahazo toromarika ny mpanao gazety fa voafetra ny vezivezena ao amin'ny efitrano, voarara ihany koa ny mandray na mandefa antso atarby. Tsy afaka nampita vaovao ny vantana arak'izany ireo ainao manjery tsy miankina. Mikasika ny lanonana kosa, nanaitra ny fitafin'ireo vahiny sasatsasany. Toromarika manokana sa fifandrofinjavatra, ny manga sy ny fotsy, izay lokon'ny atoko HVM no isan'ny code couleur tsikaritra teny Avoloha. Hitantaratra ireo code couleur manga sy fotsy ireo hatrany an-dakozia. Fa ankoatran'ireo, nisy tamin'ireo vahiny nasaina no nanao akanjo niavaka, na teo amin'ny loko na ny didiny. No ny fanehoana fa tsy misy tsony ve ny lonilony. Ny filoha teo aloha ihany no nitsangana vatany voany farana ny lahateny nataon'ny filoha Era-Jonary-Mampianina. Nandritra ny lanonana tamin'ireo vahiny 500 isa, niavaka ny sakafo naroso an'ny filoha teo aloha Ravalomanana, nangataka izy ny anoloana ny entrée izay naroso azy teny am-piandohana.
Lafim-baovao afaka hosaindrana izy atsika ny fampalam-baovao malemy eo anatrehan'ireo mpanondrana tsy ara-dalàna ny andramena eto amin'ny firenena ny fanjakana raha ny voalaza ny minisitra tompon'andraikitra omaly satra ho an'ny fanjakana ny anarona ireo lohandohan'ny mpisorona amin'ity raharaha ity noho izy ireo manapa-kady avolenta misy hatrany ny famoahana anarana fa tsy mbola nahafoana ny famoahana-tsokosoko ity harem-pirenena ity izany mitony fanadihadiana amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena amin'ity taona 2024 ity arao ny fanampanazavana. Raha ohatra ka misy manana preuve dia ny fanjakana tsy maintsy misaotra fa le gros bonnet araka ny voalazanareo dia efa organise be izy tsy mampiasa ny anarany izy ao anatin'le izy mampiasa robot zay ka mbany azo lazana azy efa indroapolo zay namerina an'izany fa mipetraka foana ny question problème na gros bonnet. Fanahitana fiakarany kosa ny vidikazo hatramin'ny fiafarany taona 2024 farany teo ireo azo fandrafetana sy fanaovana trano no tena voakasika izany fiakaram-bidy izany tafakatra 500 ka hatramin'ny 520 ny vidin'ny akana izany ny fotony ny ena ihany koa ny azo amidin'ny mpivarotra raha ho an'ny eto an-drenivohitra isan'ny antony mahatonga izany fihinana izany ny fahalaniny azo any anala fanadihadiana hoentin'ny Zorakotondrina. Hatramin'ny taona 2024 nisy fiakaran'ny vidin'ny hazo teto Madagasikara. Raha ho an'Antananarivo manokana 500 izay fisondrotam-bidy izay ho an'ny hazo ala, 100 ho an'ny kininina. Ny kesika kosa no tena nahita mpiakarana lehibe tafakatra hatrany amin'ny 520 any. Mihoatra ny taloha zao hitanao mora be tany amin'ny ohatra zao mifidy an'le betara be reny zay 70 efa zao lasa niakatra 130 le izy dia zay mampiakatra be an'izy na amin'izao raha lasa ohatran'ny lasa mihana zany lasa mihana le azo tokony vidinay fa tsy ohatran'ny taloha intsony. Zay zao taloha isan-kerinandro manafatra efatra camion efa ny amin'izao lasa ray camion sisa. Antony iray ihany koa ny fahasimban'ny ala eto Madagasikara. 20 tapitrisa metatra toratelo isan-taona ny filana amin'ny hazo raha ho an'ny Madagasikara. Ala 5 hektara isan-taona no rava mba ahazoan'ireo hazo ampiasain'ireo araka ny fanadihadiana nataon'ny jary ala sy ny USAID. Ny 20% izay ampiasaina ahazoana angovo. Tena nisy fetraka amin'ny BDP mihitsy ka satria ohatra tsotsotra angambany raha ohatra hoe andao hoe ny hoe planche angambany le coffrage io fanaovana coffrage zany ny raha nalafo ohatra hoe 100 zay ao anatin'ny ray andro teo aloha zao zay mety mahalafo 10 ndray andro zay zany tena misy fetraka amin'ny BDP mihitsy fa ohatra tsotsotra fotsiny zay. Ny enatra ny amin'ny 570 araka izany ny azo afaran'ireo mpivarokazo eto an-drenivohitra. Raha nambaran'ireo mpivarotra isan'ny antony nampiakatra ny vidikazo ny fiakaran'ny viditsolika. Eo ihany koa lalana ratsy sy ny doro-tanety. Nisy fiantraikany teo amin'ny tsena teto an-drenivohitra izay fihenan'ny hazo izay. Ity farany izay ampiasaina amin'ny fanamboarana sy fandrafetana raha ho an'ny eto an-drenivohitra manokana. Amin'ny ankapobeny, i Moramanga sy ny manodidina no mamatsy an'Antananarivo amin'ny kesika. Avy any Antsirabe sy Fianarantsoa kosa ireo kininina. Fafanana ny komina ny tany misy ny abatoary eny Ankaditratombo raha ny voalaza ny minisitry ny fiompiana omaly anjara ny mahafantatra izay ampiasana ny tany sy ny omena azy resaka kolikoly anefa no ambaran'ny maro fambadika ity raharaha ity ary fiananivo ny Bionko ny fanadihadiana ankehitriny fanadihadiana. Fototry ny fitarainana napetraka teny anivon'ny Bionko mikasika ny raharaha abatoary Ankaditratombo ny fomba namarotana ny tany tamin'ny Sinoa. Tsy nisy teny rano, tsy nisy appel d'offre natao an'izay azony tsena. Vola mitentina 50 tapitrisa ariary na 4,4 isam-bolana mandritra ny 7 taona no nampanofan'ny komina Lasorany tamin'ny Sinoa ny tany raha toka manodidina 2 isan'andro no alohan'ny grossiste amin'ny komina amin'ny omby vonoany eny isan'andro. 50 tapitrisa ariary kosa no nanamboarany fidy ity abatoary ity. Manoloan'izany ny komina ihany no masy mandidy amin'izay anaovana io tany io raha ny nambaran'ny minisitra omaly. Io ny tena aloha zava tsara le resaka io tsy budget mpanjakana tsisy hoe budget mpanjakana no anambarana le abatoara ka andeha marché public hoe andeha appel d'offre fa olona malala tanana sahala amin'ny sponsor no anamboatra an'le abatoara zay le izy
foka zava satria zay nafangaron'le olona io tsy marché public tsisy volam-panjakana io na ariary azaka hoe tsy maintsy andalo appel d'offre fa sponsorine le olona no financé ka raha misy olona anome volana mbola anome aza tonga avy aty fa raisinay a mbola be dia be ny abattoir azo amboarina eto a tokony amboarina eto Madagasikara be dia be nitetika asa atao eto ka raha misy olona milaza manam-bola ka tianao an'izy dia tonga avy aty fa mbola be dia be fa raisinay an-tanany loha. Ka afaka mandika izay toromarika ny filoham-pirenena ve izany ny commune Lasora mandeha ny feo samihafa ary loharam-baovao avy amin'ireo grossiste amin'ny hena no mitaraina ankehitriny fa hiara amin'ny fandrahonana. Raha tsy ahivana, nisy ny fanapahan-kevitra niraisin'ny filan-kevitry minisitra ny taona 2024 na mpiantona ny famarotana sy fampanofana tany-panjakana amin'ny vahiny. Tsy mbola foana izany fanapahan-kevitra izany hatreto. Nisy tokoa ny fanapahan-kevitra niraisina teo anivon'ny filan-kevitry minisitra izay hoe raha fahazoko azy mampiato aloha ny fandrarana rehetra atao amina tany-panjakana azo amidina domaine privé de l'État zany mandritra ny fotoana tsy voafetra dia tsy fantatro moa zany hoe inona ny zava-nisy na tonga ny sasany mbola afaka hoe manao teny anazy hoe opération amina domaine privé de l'État zafady. Ankilan'izay mifampiampanga ny samby grossiste sasany momba ny tsolotra sy ny resaka kolikoly mba hampanginy ity raharaha ity. Na ray fitoriana momba ny kolikoly amin'ity raharaha ity ny Bionco. Vina rehefa raharaha vovetivety voatonga any aminay zany le fitarainana dia izay zany zay vao miezaka andamina hoe ahoana ny fomba anaovana fanadihadiana mikasika an'ireny raharaha iny satria tsy vao nisy herinandro izay no sehoany mety latsaky ny herinandro nandraisanay an'ilay taratasy fitarainana. 3 volana no voalaza namboarana ny abattoir vaovao eny Ankadievo solon'ny eny Ankadindratombo. Anaovany sinoa-depôt toeram-pitehirizana entana kosa ity abattoir ankehitriny ity. Hatraiza ny fahaleovantena ny Bionco amin'ity raharaha ity. Fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray manambana ny ano ny fitokonana indray ireo mpianatra eny Ankatso ny alatsinainy avy izao raha tokony alakamisy avy izao no hiakatra manora ny fitsarany Berija mampameta-panontaniana ny maro ny antony fonja nametrahana ny Berija fanadihadiana hoentin'ny Michel Arnarzon. Milamindratsy ny eny Ankatso androany tamin'ny fotoana nandalovana teny. Roa alina izay no natory teny tsy afahy Berija izay filohan'ny comité des jeunes universitaires de Madagascar ary isan'ireo mpitarika ny fihetsiketsehana ihany koa. Raha toa ka tsy nahavanana ny fihetsiketsehana no kasain'ireo mpikambana ao anatin'io komite io sy ireo mpianatra sasany teny Ankatso omaly tao aorian'ny fivoriana izay no tanterahan'izy ireo androany. Ny alatsinain'izao indray izy ireo no hanohy izay fitokonana izay raha ny fanazavana azo. Etsy ankilany isan'ny nahataitra ny maro na inona fa nitoboka ny tsy afahy Berija. Ny antony hampangana azy izay nilazan'ny komandin'ny CIRGN eto Analamanga Florence Rakotomahanina fa misy porofo ny fanototohinana ny filaminana anatiny. Ny zavatra ny etsona sy ny tazonana indrinato Berija dia tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny fitakiana mikasika ny mpianatra. Satria raha ny fitakiana ny mpianatra dia hoe borsa, trano sy ny zavatra sasany tsy fantatro. Tsy misy fandraisany mihitsy. Fa misy fanakorontanana izay teny atao eto amin'ny firenena, misy ny fanotohinana ny filaminana anatiny eto Madagasikara. Zay satria misy porofo tamin'ny alalan'ny telefona izay nalefany, amin'ny alalan'ny SMS izay hita teny amin'ny telefonany, misy porofo tanteraka io zavatra io. Naneho ny heviny mikasika ity raharaha ity ny filohan'ny vondrona politika malagasy miara-miainga. Sambotsambongana olona izany eto amintsika lasa mitady fahazarana toato. Tsy tokony atao mbava fotsiny io fa tokony hotanterahana atsaka-sedavana zany hoe fiarovana ny zolombelona sy ninanina fahalalahany tsirairay avy aneo hevitra satria izay ihany izay io edivany zao tontolo izao io fa rehefa ohatra tsy afaka hikondane tsika hoe je suis Charlie nefany tonga atytsika mampiditra Charlie any am-pontsy tsy mety zany. Isan'ny nandrasana vahoaka malagasy ny nidiran'ny gros bonnet amin'ny Bois de Rose any am-ponja. Tahaka izany ihany koa ireo mpanao politika nanodikodina volam-panjakana, ireo tompona andraikitra tamin'ny vonin'olona ny fandimby teto amin'ny firenena, hatramin'ireo mpanao kolikoly avilenta sy ireo tompona andraikitra tamin'ny fanodikodinam-bola ka nampahantra an'ireo orinasa-panjakana toy ny Jirama sy ny Hermad. Tahaka izany ihany koa ny tena tompona andraikitra mivarotra tany-panjakana amin'ny tsy fanarahan-dalàna.
tsy izay toandrendra raha ireny ary mbola iandrasana ny mangarahara ankehitriny na dia ho azy izay mety ampitombona ny fiampanganan'ny Berija manaitra ny sainy mpanara-baovao maro ny fitongolana ny fitsarana na ny fiazakazahany fanadihadiana momba ireo karazan-draharaha rehetra ireo. Tsy fantatra hatreto ny hotoy ity raharaha ity. Raha ny vaovao farany anamafy ny fitokonana ireo mpianatra ny alatsinainy izao ankoatry ny famoahana ny Berija ny vantsim-pianarana 100 isan-jato sy ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny rafitra LMD ihany koa no takian'izy ireo. Lafim-baovao fa kosa indray mitony ny fampidiran'ny kominina Antananarivo Fourrière ny entan'ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely. Tsy miova nefa ny zava-misy eny an-toerana mifanjefy mangorona ny entan'ireo mpivarotra vantany vao manangasanga ny fiaran'ny fivondronana fotoana vitsy aorian'ny fandalovan'ny camion indreo miverina mamelatra ny entandray izy ireo raha tsy aivana. Fourrière mandritry ny 20 andro an'ireo entana ary lamande 2 alina hatramin'ny 2 hetsy ariary ho an'ny tompony fepetra vaovao no raisin'ny kominina ao amin'ity taona ity. Fa mbola mikasika izay fanadiovana izay hatrany taonan'ny fanadiovana ity taona 2024 ity raha namara ny filoham-pirenena Rajonarymampianina Madagasikara indrindra fa ireo renivohim-paritany izay efa ambolana izao no nilona tao anatin'ny fako sy ny loto. Hatreto anefa tsy mbola misy teti-bola na tariham-bola no natotona tanterahana izany fanadiovana izany. Tsy vitan'ny VAOVAO ary mila fitaovana ny fanaovana izany fanadiovana izany hoy ny tale jeneraly ny VAOVAO maly teny Avilo Aron fanadihadiana. Efa mambolana maro izao no tsy nahitamba-olana ny resaka fako mivangongo eran'ny tanàna. Efa samy menomenona avokoa na ny tany Tomasina na ny tany Tuliara fa indrindra ny teto an-drenivohitra. Ho Antananarivo manokana efa nilaza ny PDS fa atao izay ampadio ny tanàna mialoha ny fety teo saingy hatreto mbola miavosa ny fako. Mianaka toy izany ihany koa ny aretina raha tsy laza fa tsy ny pesta izay tsy mety fongotra hatramin'izao. Manoloana izany, laza indray ny filoham-pirenena omaly fa hanao laharam-pameana ny resaka fanadiovana ny tanàna amin'ity taona ity. Ity taona ity tompokilasy tompovavy dia ataontsika ho taona ny fahadiovana sy ny fanadiovana. Isy ny ezaka maro sy ny tetika matipaka analana amin'ny fomba maritra ny fato ny tanàn-dehibe indrindra eny an-drenivohitry ny faritra. Ao anatin'izany taona ny fahadiovana izany no miametrana ilay politika manokana momba ny fanadiovana, ny assainissement, ny rano. Any amin'ireo tanàn-dehibe efa nolazaiko ho avy Antsirana, Tananarivo sy Toliara amin'ity taona ity ary tarina amin'ireo faritra hafa manerina Madagasikara izany. Tsy nilaza tariham-bola nefa ny filota ao anatin'izany fampanantenana izany. Tsy mbola fantatra izany hoe vola avy aiza. Ohatrin'ny aroviana ny tena nomboka marina izay fanadiovana ny tanàna izay. Faran'izay aingana ny tokony hanomezana ny oentimanana raha tiana ny hanaovana izany hoy ny tale jeneralin'ny Samva. Marina tokoa fa raha ny fitaovana misy ampelantanàna ankehitriny dia tsy hafahana tena mifehy ny fanadiovana sy ny fandraofana fako eto Antananarivo fa saingy efa nisy fampiresahana maro moa natao tamin'ny taona 2024 tamina mpiara-monina toka lehibe avy any ivelany ka dia mananteny isika fa izotra ampilaminana sy amin'ny ara-dalàna ny fanarahana sy fanaraha-piara-miasa amin'ireo mpiara-monina toka ireo izay hoentina miatrika anatsarana fitaovana entina manatanteraka ny asa. Tafiditra ao anatin'ny politika ny fanjakana amin'ity taona ity avokoa na ny resaka fako na ny resaka fisinjaram-pahefana na ny eo amin'ny fanarenana ny toe-karen'ny firenena. Samy mbola tsy misy azo atao atoato anefa ireo fampanantenana ireo noho ny mbola tsy fisian'ny drafitra mazava sy ny vola voaresaka fa anaovana izany. Toy ny filazana ihany koa fa efa vonina ny PGE sy ny PND saingy tsy mbola hita mivaingana hatramin'izao. Fa manodidina ny 5,000 ireo trabona noho ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao isan'ny faritra tena ahitan'izany eny Anosy Zatoandrefana sy eny Ampita Tafika ity faran'izay voalohany tamin'ity taona 2024 ity no nahitana trabona toy izao ary efa mihoatra ny 1000 izy ireo amin'izao fotoana izao ankilany. Manampitrotraka ny fiakaran'ny rano ny fahasimban'ny lalana izay tsy misy fanaovana suivi hoy ny ministra ny asa vaventy Roland Ratsiraka fanadihadiana. Tsy vao izao akory ny nahitana traboina toy izao teto Antananarivo renivohitra vokatry ny fiakaran'ny rano. Raha ny antontanisa azo, manodidina ny 5,000 izy ireo ankehitriny. Ny eny amin'ny kominina Anosy Zatoandrefana no tena ahitana izany, izay mahatratra 7,900 amin'izao fotoana izao. Ny rano voalohany aloha niakatra tamin'ny teo amin'ny tamin'ny 4 maraina. Dia sitona kely izy dia avy indray niakatra indray ny rano fandroana teo amin'ny tamin'ny 4 maraina. Fa ela ny anany teto tsisy rano ohatran'ny ty hatramin'izay olona. Petrahako teto zao teo fa 20 taona. Mbola tsisy ohatry ty hatramin'izay. Manomboka teo amin'ny Desambre anakaty zany rano ty dia tsy niena fa ohatr' izao foana.
miakatra kely ohatr'izao dia miakatra fa tamin'ny janvier ity izy tany tena niakatra be. Ny rano atsatian'ny valany, ny entana rehetrarehetra lasany rano daholo, ny fitafiana, ny bodofotsy, tsisy azony raisina mihitsy. Nanamafy izany ny fahitana ireto fianakaviana traboina misy 5,900 tao amin'ny fokontany avaratetezana kominina Pitatafika ny aliny alarobia lasa teo. Niakatra 500 izany ny aliny alakamisy ary omaly tafiakatra 1000 izy ireo. Teny am-piandohana zany nanomboka niakatra ny orana aloha dia teo amin'ny 900 teo. Fa nandritra n'ilay ny alina fiakaran'ny orana iny ny aviny ranony sisona dia tafiakatra 1000 ireo olona ireo. Ataontsika hoe misy 50 olona no tsy mbola azo hipetrahana aloha zany ny tranony hatramin'izao. Sambany tamin'ity taona ity no natana traboina tahaka izao ny kominina Pitatafika. Raha nitatitra avy amin'ny BNGRC omaly, fianakaviana 370 no traboina tao amin'ny fokontany Kazoto, 700 ny amin'ny fokontany Antandrokomby ary mahatratra 5,700 ny amin'ny fokontany Ambodivona izay samy ao anatin'ny kominina Nosy Andrefana avokoa. Raha ny fanazavan'ny mpamantatra ny toetrandro anefa, mbola itoy ny rotsakora ny eto an-drenivohitra sy ny manerana ny nosy. Ho avy ihany koa ny rivo-doza ka ny roa amin'ireo natreto ny fantatra fa ahery vaika. Etsy ankilany, mitombo ary mampitaraina ny mponina ny lalana eto Antananarivo renivohitra amin'izao vanim-potoana ny orana izao. Any amin'ny kominina Antananarivo renivohitra ny olana raha ny nambaran'ny minisitry ny asa vaventy, tsy ampy ny fanadiovana ny lakan-drano sy ny tatatra ka mahatonga ny rano hiakatra. Nefa ny alena anatin'ny rano foana fa le lalana mitazona. Fa le commune urbaine no tena problème. Zareo tokony manadio ny canalisation. Zay zany tena olana eto Antananarivo. Amin'ny lafiny teknika koa azadintsika fa sarotra manamboatra goudron zao tsika amin'ny teny zao. Dikan'izany le lavaka reny zany raha vao tapenana amin'izao tsika amin'ny teny zao, avy ny orana isan'andro dia afaka ray volana monja dia simbanay reny. Isy ampahany maro amin'ny lalana eto an-drenivohitra atao beton raha ny fanazavana azo hatrany. Jo amin'ity vanim-potoana fahavaratra ity anefa izany fa tsy maintsy miandry ny vanim-potoana maintany. Izany hoe mbola ianona ao anaty lalana ratsy sy fitohanan'ny fiara ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra atao anatiny 3 na 4 bolana manaraka. Hatreto tsy misy vahaolana azo raisina manoloana io fahasimbany lalana io. Vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa indray atahorana ny vadian'ilay andro ratsy any amin'ny faritra atsinanana Madagasikara ho rivo-doza itsoka mianatsimo atsinanana ny tafio-drivotra hatreto faritra 3 any avaratry ny nosy Boeny Melaka ary Sofiano mbola iaran'ny fepetra loko mavo loko izay mifandraika amin'ny loza manambana tsy mbola atahorana hamelo mafian'i Madagasikara ity andro ratsy ity hatramin'ny 3 ora tolakandro teo ny fampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra ny famantarana ny toetry ny andro fanampanazavana. Vinavinaina ho hivadika rivo-doza izy ho amin'ny raha-pitso. Raha ny zotrana dia manao avaratra atsinanana ny fizotrany fa hivadika atsimo atsinanana izy ho amin'ny raha-pitso. Noho izany dia lanosy Maurice zany no ahina izy fetraka amin'ny bebe kokoa. Etsy andanin'izany mbola toetra ho avaratra andrefan'ny nosy hatrany ilay zone de convergence intertropicale ary mahery ny heriny. Raha ho an'Antananarivo manokana aloha mbola isy foana ny orana tandrifin-drahona maraina mety arakoso zany ny tolakandro. Izany hoe isy orana hatrany zany aloha anatin'ny tolakandro. Raha Charlie Hebdo kosa no nakatoanantsika ny fiarana amin'ny tianio ity 3 andro ny aina tao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby ny pona tao Montrouge sy Vincennes tsy afa-doza nefa Frantsa taoriny nahafatesany sherifa sy ny namany satria dia mbola mitony hetsika fampiororona ataon'ny Al-Qaïda any Yemen amin'izao fotoana izao mitantarany zava-misy amin'izao ny aina Rabarson teratany malagasy monina ny Paris. Raha ny teto Paris aloha zany dia tena hita ny fatahoran'ny olona satria tsy nampozina mihitsy le fanafiana. Dia noho izany dia tsy samy voaka ny olona be da be ny mesure andraisan'ny fanjakana zany satria le niakatra vigie pirate attentat zany le nivoan'ilay izy. Mikasika antsika malagasy angamba ny loatra dia tena hoe tokony atahotra be loatra satria le terroriste zany efa manana cible. Raha ny frantsay dia tena matahotra dia mientitra be mihitsy ny fisavahana sy ny fitiliana sy ny surveillance sy ny zavatra ohatr'izany zany na préfecture na ny mairie na ny institution rehetra reny.
Hatreto ny Al-Qaïda any Yémen no fantatra fa tompon'antoka amin'ny tranga Charlie Hebdo izay nampivarahontsina ny Frantsa 3 andro izay. Nandrahona ny Frantsa amin'ny alalan'ny horonan-tsary omaly ny Al-Qaïda any Yémen. Ny ampy dimanjato ireo mpitandro ny filaminana ao Paris anamafisana ny fandriampahalemana ny maraina teo. Mbola tsy avoaka ny loza manambana azy anefa ny firenena frantsay nalavim-bala aza Saïd sy Shérif Kouachi omaly tany Damartin. Raha tany Paris maty ny balan'ny mpitandro ny filaminana Amédi Coulibaly izay mitazona ankeriny olona 10 mahery ao amin'ny tranombarotra iray ao Vincennes. Misy 40 ireo olona izay mbola voaroroy tao aorian'ny fanafihan'ny Charlie Hebdo tamin'ny alarobia lasa teo. 4 no maty tany Paris rehefa voatazona ankeriny. Misy 7 ireo mpitandro ny filaminana no naratra mafy. Mbola tadiavina hatreto ny vadin'ny Amédi Coulibaly Aya Boumedienne. Nanaiky ny fisian'ny olana teo amin'ny fampitam-baovao ny Praiministra Manuel Valls izay nahatonga ny fahafatesan'ny olona manodidina ny 20 tao anatin'ny 3 andro. Tanterahana rapitsy ny dimangina amin'ny fomba ofisialy izay mbola nanentan'ny filoha frantsay François Hollande ny Frantsa manontolo. Nankasitraka ny ezak'ireo mpitandro filaminana 3 andro izay ny filoha frantsay ary nanamafy hatrany fa firenena malalaka ary tsy matahotra Frantsa raha nambaran'ny filohany. Etsankilan'izay nilaza ity farany fa tsy misy idiran'ny finoana silamo velively ny tranga Charlie Hebdo fa tafahoatra ny fihetsiky sherifa sy ny namany. Fa mbola ifandritan'ireo hery vondrona ny fitariany ny fampiavanam-pirenena hatreto. Malemy ao anatrehan'ireo londoan'ny mpisorona mpanondrana andramenantsokosoko ny fitondram-panjakana malagasy mbola mitokosa ny hetsika ho ataon'ireo mpianatra eny Ankatsoamoana ny Berija amin'ny alatsinainy ho avy izao atahorana ny vadian'ilay andro ratsy any amin'ny faritra atsinan'ny Madagasikara ho rivo-dozy. Dia izay ihany koa no hoentina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity saorana manokana ireo mpanaraka ny fampahalam-baovao amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV sy FMA. Metraka ny veloma ao amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Soc à vitre en Outapénac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. VAOVAO, faux shampoing citron, papaye X-Mont, am sachet Stavoin. Nanolotra anao teo ny VAOVAO.